matahotra an'izany zay ary tsy matahotra ery famoretana zany izahay na matoy izay miroso amin'ny fitokoana be io efa vonona izay ary manana paikady ahafahanay tsy ho tafiditra amin'io tanin'indray sady hoe manana foto-kevitra ihany areo hitarina kely atao mora mba ampidirana syndicat sady tokony any amin'ny mpitondrinareo manao an'izany ampidirana ny vahoaka rehetrarehetra any no manontany an'ilay izy fanambarana fitokonam-be izay greffe eto Madagasikara dia manao fanambarana pady maso fa efa tapitra ny fotoana nampanantenain'ny mpitondranay hamahana ny olana izay ao anatin'ny fitakiana nataonay ka noho izany dia mampahafantatra antsika rehetra fa ny alatsinainy ho avy izao 10 oktobra 2024 dia manomboka ny fitokonana izay efa ny fanarahanay rehetra manerana ny nosy koa manentana ny greffe rehetra mba hanidy ny firaketan-draharahany fitsarana manerana ny nosy natao teto Antananarivo 7 oktobra 2024 ny bureau national anarana ny teny Randriambololaty andraikitra président syndicat ny greffe ohatran'ny fitakiana moa zany dia mafimafy le teo aloha satria natao le teo aloha zany dia nitsahatra izahay satria nampanantena ny mpitondra hamahan'le izy miandry ny gestany hitsahatra fotsiny ary mino marimarina fa ho mafimafy ny teo zany satria tsy tanteraka kory ny fampanantenana no nomeny mpitondranay ary ny zavatra takinay zay mbola tsy azy dia efa nidradidradrany hatramin'ny ela hoe ny versement zay fiakarany grady sy ny direction zay mbola tsy fonctionnel hatramin'izao zay no mbola tsy azo azo le izy saingy tampotampoka teo ny ova hevitra tampoka izy ary siaka no betsaka ny famalinanay tao anatin'izay fa tsy nanazava akory izy hoe inona ny antony tsy nahatanteraka an'le izy teo amin'le fitokonana ary manapetra le fitokonana taonay saingy tsy ho ambaranay ny fitondrana mihitsy zany hoe hatramin'oviana le fetrany fa izahay ao anatiny syndicat ny greffe no mahalala n'le izy hatreto zany na ho tanteraky ny fanjakana io na tsy ho tanteraky ny fanjakana io dia rehefa tonga zay fotoana hitaperanay greffe zay dia mijanona amin'ny greffe izahay dia mandinika stratégie hafa indray koa ahafahanay mitaky aminy raha sanatrika tsy ho tanteraka fa mino hafa ray aman-dreny reo ray aman-dreny mba mitazona ny teniny ray aman-dreny tsy mamahandalitra anay fa hanatanteraka an'izy zareo